Miarahaba tompoko lahy, finaritra tovovavy manaraka ity fandarina izay malaza ity. Vao tamin'ny herinandro teo isika no nitondra ny fandalinana sy fanadihadiana mikasika indrindra ny endriky ny fantsan-dalàna natao tamina chef Fokontany sy mpanolo-tsaina tany amin'ny faritra Atsimo ny Nosy. Voalaza moa tamin'izany fotoana androany fa nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny alalan'ny teti-bola sy ady izay hitantariny solombamboka ka fanomezana tambikarama ary bisikleta nomena ireo chef Fokontany tany Amboasary Atsimo. Eo ihany aloha ilay fanomezana fitaovana sy ny tambikarama arak'izay mety hoe lalan'ny vola izay nomaniny ny tompon'andraikitra ka izay no mety handaniany volany amin'izay mendriky ny asa tiany ho tanterahana ao amin'ny distrika izay nalany an'ilay solombamboka. Fa ny fampiakanjona akanjo volomboasary misy ny sarin'nga Iany Rajoelina izay azo antoka sy heverina ho kandida tsy ho ela dia anisany mandratsy endrika izany asa natao izany. Ny chef Fokontany manko dia anisan'ireo solitena mpanjakana eny anivon'ny Fokontany ary eo ambany fiadina commune iray izany. Ny chef Fokontany ihany koa dia azo lazaina subdivision administrative, izany hoe manana anjara lehibe amin'ny lafin'ny fitondran-dra raha-mpanjakana ka ny chef distrika no manendry azy ireo mivantana amin'ny alalan'izay safidy vokatry ny fifidianana mizara teo amin'ny chef Fokontany sy ny lefitry ny chef Fokontany. Ny chef distrika avy eo no manendry ary izy ihany koa manana fahefana anala araka ny fahitany ny fahavitrihana asa sy mety ho antsoina nataony tamin'izany andraikitra izany ho an'ireo chef Fokontany. Midika izany raha ohatra ka ny chef distrika no manao ny fanendrena amin'ny alalan'ny arrêté dia misy andraiki-panjakana misy olon-tena ny fanjakana ary babeny izany chef Fokontany izany. Izy raha teo chef Fokontany manao ny fitondran-draharaha ankapobeny eny anivon'ny Fokontany na ny administration générale. Ny lalàna no resahantsika amin'izany araka ny voafaritra ao anatin'ny didim-panjakana tamin'ny taona 2021 voaresaky ny 2022, 2025 ary 2024. Io zany tsy zavatra mandehandeha ho azy eto amin'ny firenena ary raha miresaka fitondran-dra raha-mpanjakana isika dia manana andraikitra lehibe izany manomboka any amin'ny prime ministre lehibe any gouvernemanta satria izy no ambaran'ny lalàna fa chef de l'administration. Ary zany administration zany izay isiany fisolotenam-panjakana na représentant de l'État dia ao anatin'ireny olona izay manana andraikitra izay tendreny fitondram-panjakana ireny kanefa saripady ny asany de ireo izay misalotra ny asan'ny préfet, sous-préfet, chef district hatramin'ireo délégué d'arrondissement ny chef Fokontany. Fa tahaka izany ihany koa ireo mandrafitra ny service territorial déconcentré manana anjara andraikitra lehibe eo amin'ny lafin'ny fitondran-dra raha-mpanjakana satria izy ireny ihany koa de manana andraikitra izay no tendreny ny fanjakana amin'ny alalan'ny didim-panjakana na ihany koa amin'ny alalan'ny didim-pitondrana sy ireo mety endrim-panendrena maro samihafa. Tsy mora araka izany raha mivala famaritana ity hoe fitondran-dra raha-mpanjakana ity. Mibaby andraikitra lehibe zany mba tsy hisiany hoe fampifangaroana ny raharaha politika amin'ny raharaha-mpanjakana. Fa rehefa miresaka izay tsika satria ny 2027 amin'ny lalam-panoloana no miresaka an'izany fitondran-dra raha-mpanjakana izany dia nahataitra sy nahagaga ny be sy maro ihany nahita ny zava-misy ny tety distrika izay notanterahan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena ka nambara tamin'izany fa hizara ireo contrat na ireo fifanarahana araka-asa eo amin'ny fanjakana sy ireo mpampianatra vaovao vao noraisina ho anisany ho mpiasam-panjakana. Tany Matsiaritra Ambony, tany Iosy na tany Ambatondrazaka sy ireo faritra maro samihafa dia samy nany ahoany ny ministry ny fanabeazam-pirenena izany fizarana contrat izany. Fa tsy nijanona ho fizarana fizarana fotsiny ihany fa fizarana niary politika ary nandika ny 2030 ao anatin'ny lalam-panoloana. Ny fanjakana manko no miantoka ny tsy fiandaniana politika eo amin'ny fitondran-dra raha-mpanjakana. Voasoratra mazava amin'izany ny foloalinda, ny fitsarana, ny fitandrona ny filaminana, eo ihany koa ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ka raha miresaka ny fizarana contrat natao ministry ny fanabeazam-pirenena isika ka nampiakanjona akanjo volomboasary izay fantatra fa akanjo ny IRD, akanjo ny TGV mpanohana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ary misy mihitsy aza ny fampiratiana ny sary ny filoham-pirenena amin'izany fotoana hizarana izay contrat izay na fifanarahana ny fanjakana izay dia
tsy lanonam-panjakana intsony fa fifangaroana ny etsi-panjakana amina raharaha antoko no ny tanterana amin'izany fizanana contrat izany. Ambara mazava tsara nefa ao amin'ny andalana faharoa ny andininy fa 8/30 amin'ny lalam-pandroenana fa tsy tokony misy endrika fandanindanimpona ny volam-panjakana, izay le gaspiage sy fanodikodonam-bolam-panjakana ho amin'ny tombotsoa manokana na ho an'antoko politika ny hetsiky ny fitondram-panjakana ao anatin'izay hoe tsy fiandaniana amina raharaha politika izany. Ka io fihetsika atao minisitry ny fanabeazam-pirenena io dia sady mandamy volam-panjakana tsy amin'ny antony satria lasa misy endrika tombotsoa an'antoko no arovana sy tiana aseho amin'ny lafiny serasera izay lalaovan'ny fitondram-panjakana sy lalaovan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny minisitra mihitsy aza moa no manao publication amin'ny alalan'ny compte Facebook-ny ny amin'izay hetsika rehetra ataony ka hahitana ravaka volomboasary izany rehetrarehetra izany. Tsy vitan'ny akanjo fa ny banderole ary ny mari-pamantarana ve amin'ny alalan'ny ratsan-tanana roa dia hita amina sary miparitaka etsy eroa. Dikan'izany tsy raharaha-panjakana hoy isika fa fomba fotsiny zany fa ny tena marina dia tena tombotsoa n'antoko ary misy endrika tamby ao ambadiky ireny fizarana contrat ireny mba hanana fironana makany amin'ny fitondram-panjakana indrindra amin'ny kandida atolotry ny fitondram-panjakana amin'ny loko volomboasary izay ngiahy Andry Rajoelina azo antoka ireny fihetsiketsehana samihafa ireny. Ny fahefam-panjakana sy ny volam-panjakana no ampiasaina ao anatin'izany ary ny olom-panjakana no motera voalohany maniry sy mikaroka izany fomba ratsy mamoetra izany. Raha tokana ny enjehana ny fitondrana ny fandimby-teloany amin'ny hoe fampidirana politika ao anatin'ny raharaha-panjakana dia mibaribary ny fisian'izany amin'izao fotoana izao. Ilaina tsy haivina ve ohatra raha miresaka ny andininy fa 8/30 ao anatin'ny lalam-pandroenana isika ny amin'ny hoe tsy fiandaniana politika ataon'ny fitondrana raharaha-panjakana, indrindra ihany koa ny foloalindahy sy ny mpitandro ny filaminana, dia ilaina tsy haivina ve hoy isika fa anisany nanatrika ny fihaonam-be paritry ny antoko TGV tao Analanjirofo segy na ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena. Nandray anjara fitenenana tao anatin'izany kongresy paritry ny TGV tao Analanjirofo izany izy. Ilaina tsy haivina ihany koa ve ny 12 janvier tamin'ny herintaona zay manam-boninahitra nankalaza izany niaraka tamin'ny filoham-pirenena sy ministry ny fiarovam-pirenena no nanao akanjo hafa entina niatrehana izany fankalazana ny andro manam-boninahitra 12 janvier izany. Tena efa mivadika mihitsy ny raharaha amin'izao fotoana izao ary tsy menatra mampifangaro amin'ny raharaha politika ny fitondrana raharaha-panjakana sy ny fitsarana ary ny foloalindahy sy ny mpitandro ny filaminana. Miampy an'izao fampianarana sy fanabeazam-pirenena izao. Manintsika no miresaka fitsarana satria na ny tranom-panjakana, tranon'ny fitsarana, ampiasan'ny fitsarana izay tsy hitany lala na amin'ny antoko iza na amin'ny antoko iza na amin'ny vahoaka marefo na amin'ny vahoaka manam-bola na amin'izay heverina fa mitady ny rariny sy nitsiny ao anatin'izany fitsarana izany ny endrika loko politika, kanefa ny fandokoana ny fitsarana ho an'ny lokon'ny UM amin'ny lokon'ny volomboasary izay ny antoko-panjakana no mampiasa azy sy ny mpanohana fanjakana dia efa midika ho fitany lalana izany ary fampidirana politika ao anatin'ny raharaha-pitsarana. Maika moa ka misy ny fanomezan'ny exécutif na mpanatanteraka fiarakodia ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitsarana zay tokony hanana ny fahaleovantenany ary tokony hampiasa an'izany fahefana tsara izany dia mampanabe ny ihany ho isika ny amin'ny hoe tsy voahaja ny resaka tsy fitongilanana ara-politika fa lasa misy endrika fampidirana politika ny raharaha eto Madagasikara izay norarahany ny andininy fa 8/30 ao anatin'ny lalam-pandroenana. Midika izany fa nanitsaka lalam-pandroenana mivandravandra indray ary namelokeloko anatin'izany fantsahana ny lalam-pandroenana veriberina izany ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ahoana nefa nambara ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana manoloana izany izay tiana manamarika fa anisan'ny nitarika ny komity fandrafetana ny lalam-pandroenana tamin'ny taona 2024 io ny filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana amin'izao fotoana izao. Inona arak'izany fa fantany tsara izany andraikitry ny fiarovana ny lalam-pandroenana izany ary tokony hanan-kambarana izany ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana indrindra ny filohany izay mahafantatra ny fotoka FDP sy ny soratra nandrafetana ireto andininy samihafa ao anatin'ny lalam-pandroenana ireto. Satria moa izany efa azo toky sy antoka ny fitondram-panjakana fa tsy tafahetsika intsony ny vahoaka, efa voageja avokoa ireo vondrona na ireo fikambanana samihafa tokony handota-tabatra ka hiteny satria nampitahorina tamin'ny basy sy ny famonjana, ny gagazo, cybercriminalité
ny fisamborana tsy ara-drarina, ny fampiatsony eny anivon'ny sampan-draharaha maro samihafa amin'ny fitandroana ny filaminana de manao zay tiany atao ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao. Ny CFM rahateo efa rava, ny ACDD rahateo koa efa rava, tsisy andondatabatra intsony ka tsy voaro lay fanjakana tandalana zay antom-pijoroany sy fisiany zany ACDD zany. Asa alona fifandray-javatra ihany fa taorian'ny fandravana zany ACDD zany satria tapitra hoy ny fitondram-panjakana ny fotoam-piasany de voantso teny anivon'ny inspection générale de l'État ny filoha-pitarika ny ACDD voatsela akory izay. Mampieritreritra avokoa ny zava-misy am'izao fotoana izao ary mampanongo tena ny amin'ny hoe mbola misy pahilalana, mbola misy manam-pahaizana ary mbola misy malagasy afaka miteny sy manaitra ny hadalan'ny mpitondra fanjakana ve eto Madagasikara am'izao fotoana izao. Anjaram-baoaka arak'izany no mampiasa zany fahefana izany amin'ny alalan'ny latsa-bato mivantana tanterahana ny volana novambra 2024. Eo antsika mahita izy fifidianana rahateo vao avy heverina arak'izany fa ahay handray lesona ary tsy amerina zao zava-doza zao intsony ny vahoaka malagasy sendran'izay mpitondra zay mahazo fanjakana ka manao fampiarana sy fandika an-dalàna miompampana sy bevava ary vahoaka tsy miteny tsy tafahetsika manoloana izany fahatsoana lehibe zany. Eo antsika mahita izy araka ny nambarantsika aloha fifidianana ny hitsara azy amin'ny novambra 2024. Zany zava-misy zany malaza mankasitraka dobila makatelina dobivavy.